atao anatin'ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoan'izao ary miandrandra orana ny ilana andrefany Madagaskarina amin'ny tsy farany herinandro ity ary iseo kosa izany amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ho an'ny Analamanga manokana. Toy izao kosa ary ny fizotran'ny mety ho toetry ny andro no vinavinaina ho an'ny rapitso atombokantsika amin'ny maraina izany dia azo sisa norambaratra ny faritry Melaka toraka izany ihany koa ny faritry Menabe fa ho avy ny orana ny aty Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana sy Vadivavy Fitovinany. Malomaloka kosa ny andro ny amin'ny ilana atsinanan'ny Sofia sy ny ilana atsinanan'ny faritry ny Avoatany manontolo iny ny any Alaotra Mangory sy Atsimo Atsinanana. Ifandimbidimbeo kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisy. Raha ho an'ny hariva kosa indray ary dia hilatsaka ny orana ny any amin'iny morontsiraka Analanjorofo sy Toamasina fa aka endrika tandrifin-drahona mety ho arahi-kotroka izy ny any Nosy be Sambrano ny ilana andrefany Sofia, ny faritry Boeny, ny eto amin'ny faritry ny Avoatany, Ray Manontolo, toraka izany ihany koa ny Atsimo Atsinanana sy Anosy fa iseo izany any amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ho an'ny Analamanga. Ifandimbieo ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo. Tsapa fa ny anidina ny maripana raha oharina tamin'ny 2 andro lasa teo ny ambandrindra ny vinavinaina ho an'ny rapitso dia hitantsika eto Analamanga sy ho anareo any Fianaratsoa 17 degré Celsius izy, ho an'ny eto Avakinankaratra kosa dia 12 degré Celsius. Dia mbola hitantsika any amin'ny manodidina ny Antsohiany kosa ny maripana ambondrindra 13 degré Celsius. Ny eto amin'ny faritry ny Avoatany kosa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Dia ho an'ny rapitso hatrany ary ho malomaloka ny andro ny any Paris sy Johannesburg ary Bangkok fa hifandimby ny rahona sy ny masoandro ny any Milan sy Nairobi. Dia hibalika be ny masoandro ny any Maurice toraka izany ihany koa ny any La Réunion fa hifandimby amin'ny rahona izany ny any Comore ary azorana tandrifin-drahona ny any Seychelles. Dia izay izay indray ary ny mamarana ny fotoanantsika akasitrana fiainanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany fandaharany mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Dia loma tompoko.